Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray etsa tsy tia Alahady fa 2 volana Jona ity, ary misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika fa nomeny tombonandro ary mandray ny fahasoavany ankehitriny. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny ofinainan'io dia hivavaka isika. Ry rainay tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao Tompo mbola mametraka ny fofinaina mahavelona hatrany ao anatinay. Misaotra anay koa izay manely ny fitiavanao mandrakariva, na dia tsy ary voatanisanay, indraindray adininay ireo fahasoavanao, fa tianay kosa ny saotranao manokana anio. Misaotra satria anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay ianao. Mitenena Tompo amin'ity maraina ity fa te-honina ao aminao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fohy be elezan'ny voninahitra rehetra. Fohy be ielezan'ny voninahitra rehetra. Nalaina amin'ny Jaona 7:12 manao hoe izao no fahazavany izao tontolo izao. Maso mahita ny ho avy no nentin'i Kristy nanoritra ny toe-javatra hitranga amin'ny ady farany lehibe. Fantany manko fa rehefa hiantso izy hoe vita dia handresy ny lanitra manontolo. Ny ravoravo Kristy fa azony atao ny hanao an'ny mpanaraka azy mihoatra noho izay azony angatahana sy heverina azy. Niteny tamin'ny Mpahatokiana izy, fantany fa nisy didy manana ny hery rehetra efa nomena talohan'ny nanaovana an'izao tontolo izao. Fantany ihany koa fa handresy eo amin'ny ady izay fanaovana amin'ny ratsy ny fahamarinana izay atafin'ny hery tsy tohan'ny fanahy masina, ary fantany ihany koa fa ilay faneva voapetin-dra dia ikopakopaka amin'ny mpandresena eo amin'ny mpanaraka azy. Hoy ny voalazan'i Jaona manao hoe izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa mahatokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Tsy diso Kristy na kivy, ko tokony haneho finoana maritra toy izany ihany koa ny mpanaraka azy, zasy ianao zany. Tokony hivelona tahaka ny velomany izy, hiasa tahaka ny asany ihany koa isika satria miankina amin'ilay tompony ny asa lehibe. Tsy maintsy manana herim-po, tsy maintsy manana faherezana sy fikirezana isika, na dia toa misy zavatra tsy azo ioarana aza manakana ny lalantsika indraindray dia tokony handroso isika noho ny fahasoavana. Tsy tokony hitaraina ny amin'ny zava-tsarotra isika, fa antsoy mandrakariva Jesosy handresy an'izany. Tsy tokony hanana hery hoety manohitra ny ratsy isika, hery izay tsy azon'ny tany na ny fahafatesana na ny elo hanjakana, hery izay hahatonga antsika handresy tahaka ny nandresen'i Kristy ihany koa. Kendren'i Kristy aseho amin'ny fiangonany eto tany ny filaminan'ny lanitra, ny drafi-pitondram-panjakan'ny lanitra, ny firindran'Andriamanitra any an-danitra. Amin'izay dia homem-boninahitra izy ao amin'ny fiangonana. Amin'ny alalan'izy ireo dia hamirapiratra amin'ny famirapiratana sy mihavasoka eo amin'izao tontolo izao ny masoandro ny fahamarinana. Ny fiangonana izay nomen'ny fahamarinan'i Kristy no toerana nametrahana ny harena, ka ao ny tokony hiseho amin'ny fahafenoany sy velatra tanteraka ny haren'ny famindram-pony, ny fahasoavany sy ny fitiavany. Mijery ny vahoakany ao amin'ny fahadiovany sy ny fahaterahany Kristy, ilay fohy be izay elezan'ny voninahitra rehetra. Fitenina ny mofinainantsika androany dia aoka ho tahakan'i Kristy tokoa isika izay efa nanome ny fandresena isika ho atsika. Aoka hanana herim-po, hanana fikirizana, hanana zotim-po tahaka ny nananan'i Kristy. Raha tsy hanananao izany dia omeny Kristy anao maimaim-poana amin'ny hery fanahy masina. Ny riko indrindra dia mba fohy be elezan'ny voninahitra Andriamanitra ny tokantranonao, ho fohy be elezan'ny fahamarinana ihany koa sy ny toe-tsaina tia mandroso ao anatin'ny fahamarinana sy ny tsara hatrany ny misy anao.
dia aoka tokoa hitantaratra izany amin'izay rehetra ataontsika fa Kristy ny velona ao amintsika ka mahatonga antsika mirapiratra eny amin'ny hafa. Mba ao aminao tokoa ny izany anio, tsarovy aza mitolefika fa manana n'ilay mpamonjy ianao. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay an-danitra, misaotra anao ny amin'ny teninao amin'ity maraina ity. Faly tokoa izay manana anao ary tomoera mandrakariva ao anatinay mba ho tempolinao velona izahay ka ho fohy be elezan'ny voninahitra eny amin'ny hafa. Irinay tokoa mba hanjakanao ny tontolo rehetra misy anay satria izahay efa anao amin'ny fahafenona. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.